Gasy Rakoto. Tarindra miseho eto amin'ny Radio Plus. Atolotry ny Radio Plus ho anao zao. Gasy Rakoto. Tantara indray miseho nosoratany Ajarandriamanalomanana. Ireo anome ainany tantara Romy Armanina sy Laingondria niaraka tamin'ny Ajarandria, Famindsoa ary Tolotra Andrianarsan. nandray feo Priskarakoto Tormanana nanatotosy i Ajarandria. Tsy haiko raha nahitranao ty tantara hoentiko aminao androany ty. Tsy haiko izay vokatra ho azonao amin'ny fienoana sy ny fanarahana azy. Tsy fantatro ny mety ho akony izany any aminareo mpiaino tsirairay avy, fa niniko nosoratany ty tantara ty mba ahatonga saina ny rehetra. Mety tsara ianao any amin'ny fiafarany tantara, fa ny tiako ambara aminao fotsiny dia nitondra anatra sy lesonao aho ninisehony ty trangan-javatra ty tsy eo amin'ny fiainako. Manasanao ary anaraka hatramin'ny farany fa tantara tena ny ainako ty ary marina. Oay, tena tsy misy bus tsony izy zany. Fa mifiry ary zao no to mangingina be sahady. Le orana koa moa ty to tsy mety mijanona mihitsiko. Ay, fa mifito sasany zao. Andre kaky eo. Tena marina raha mba hisy bus tsony eto raha zany. Zany efa ty tsy mba nitondra vola akory na dia mba andehanako taxi ary. Dia ahoana re? Sa ve eny tsy anaiko eo ve ny chauffeur taxi raha hoe any trano voalohako ny azy sady trano amoron-dalana kely io. Ndrasy fa ty misy tonga dia sakanako. Taxi taxi tsy nijanona, mety efa misy olona kosa angamba. Andriamanitra, tena mifiritihan'ny rano ny tsaha le katikatriny ah. Tena tsy mba mahita mihitsy ve sa raha tsy toetra tsotro zao fotsiny e. Zao ny akanjoko rehetrarehetra lena daholo nefa za raha tsy mitondra elo akory. Tena mba tsy vaniny zany raha chauffeur ka. Sady rano avetsy amin'ilay tatatra ito zao re, sady maloto ny masiso. Le tie ndry fataony janona ary nge izy teo e. Sady jereny tsara amin'ny rétroviseur.
dia enao indray mbola samanany ihany ndrasy fa ho hitanao kely izany. Fa zao ve rangaty dia marariny sa manapatra mifanananao katikaty renao dia zao ny anaovanao an'ny olona eny amin'ny sisin-dalana? Andray marina, tena mifoana madama. Tsy napoziko hoe nisy rano mivoaka koa nge avy eo anelakelan-trano tao e. Tena tsy tafajanona fa miala tsiny indrindra e. Fa ary toa bandy tsara tarehy kely izy izany. Andray le masony sy le molony miteny mahafinaritra kely anareo ity izy. Jerenge ny tratrany somary fitian'le t-shirt manara-batana somary manasongadina ny ozatrozatra manerana ny vatany, sady ohatrany mbola tsy misy peratra ny tanany. Tena mifoana re madama. Inona ny azoko atao anao mba hosolo ny fialako tsiny? Oka re zao fa tsy maninona e. Za koa ohatrany noentiny. Tsy mety zany ka. Ao mekaranao dia ateriko amin'izay toerana tokony andehananao sa eny are raha tsy manahirana anao dia tsy maninona fa ka mekara re aleo eto amin'ny devant fa tsy any ariana any. Ka sao dia anahirana anao zany ko? Tsisy manahirana re zany enao ary ty lena hatrany an-tampon-doko sady tena maimbo le rano mifiritika tany aminao zany Ka zay nge le tiako lazaina hoe sao dia mba manahirana anao eto nge andao rehefa efinato e. Ary io amin'izay aloha ny tapabirika eny an-tananao iny efa atao anaty fiara nge ianao e. Oay, ay mo tena tsy tsaroko fa aika nisy an'ity tety an-tanako. Azafady rehefa saika hitorohanao fiarako e. Tena tsy napoziko re iny fa tsy fanahiniana koa re. Ka aiza re anao napetrako e. Eto anao napetrako madamy Engo. Matahotra maty sao dia isy tantatra amin'ny resisiny ndrika. Felony rano daholo mantsy ny arabe ka so ahitan-doza. Tsy maninona ka ianao ary ny sahiranina tatiako. Aiza koa dia ve ny sahiranina mihitsy ve? Raha tsy mampaninana anao dia aleo fa ho ateriko etsy ianao e. Tsy fantatra tsony mantsy amin'izao izay ho diavin'ny tongotra. Ka moaka izao ihany efa laniko tsy enjery nge io e. Andao rehefa tsy maninona. Aleo entiko ty elo ty dia ianao mitazona misandriko fotsiny ary tandremo fa malama izy zany Fa inona ry ty mahazo ahy e. Ohatra ny misondrotra izany daholo ny any anatiko any raha vao mitazona ny sandriny marina tsy tena miverina mifahatanyrako mihitsy miara-mielo aminy sady tiako ery izany ranomanitra anaovana izany manintona sy mampite andre foana ilay fofony. Madamy Engo efa tonga eto ambavadiny mihitsika atao variana be ianao. Ay ohatra ny tseo tsara koa izany saiko izany amin'ilay mangatsiaka loatra angambako. Fa baraka marina tena lasa lavitra be koa ny saiko. Ka raha mangatsiaka ianao dia ao ary fa omeko an'ity blouson-ko ity sady tena mangovotra mihitsy ny ianao zany Oka izao fa zange efa hiditra ao an-trano hoe angatsiaka eo indray ianao. Tsy misy an'izany re. Ao atafiko anao avy ety ivelany fotsiny ity. Zay mety fa iza loatra ary ty bandy ity sady tsara fanahy tsotra be ery ananany daholo na bika na endrika ary mino fa na ny vola koa ary mety matevina mihitsy izy raha zao zao ny fiara hoentiniko. Zay ary fa andeha amin'izay ahy mbola mamerina fialatsiny ihany madamy Engo mino kosa fa tsy mitahiry elaelo amiko anao ny any fetrako zany ary efa adiniko fa ary ty blouson-nao ty zany ahoana ka?
Sa hiditra vetivety dia asaiko ateran'ilay zanaka eo aminao io. Efa nafoko entinao re iny e. Nefa raha tsy tianao dia tsy maninona fa andrasako eto ary ny fanateran'izany zanaka ao anazy izany. Nga kosa moa dia hoe tsy tiako e. Fa ianao le... Fa vehivavy tsara tarehy sy mahafinaritra be ohatr'izao ve dia avelako hivivian'ny antsika fotsiny e. Jereo nge raha tsy lena daholo ny volonao e. Mety izao dia raha vao tonga ao an-trano ianao a, somary misotro dite mafana kely rehefa avy manao dosy. Raha azoko atao moa ny vahiny anamboatra ny rano mafana hosotroanao dia... Ka mandrosoa re. Vazivazy ny afa aleo zokon'ny aoriana e. Tsy maintsy mbola hisy fotoana ionantsika andray androany. Sady ny trano koa ngety efa hitanao e. Mivilia rehefa mba manam-potoana kely. Amin'izay koa sady mamaka n'ity blouson anao ty. Hita ao ako. Aleo andeha amin'izay ary ahy. Mandra-peona madamiengo. Velomy fetra. Indray. Saika tsy navotsotro ny tanany. Fa mba iza loatra ary ianao fetra dia nanaitra tapoka ny foko ohatrin'iny. Ezany izy ato mbola dobodoboka be foana. Ka tsy misy adefitra fa taraiky tanteraka amin'iny lehilahy iny izany indrindra haingo a. Dia roviana indray nefa vao hitako izy. Za koa ny adala tsy naka numéro-aniko. Soa aloha fa mba nisy an'ity akanjo n'ity e. Mba manaraka an'ity le fofon-dramanitra tiako be teo. Izako ohatra ny adalaka. Aleo mihitra fa soa lazain'ny olona fa lasa adala eto. Ikala fenitra zay fa sasa miandry ato. Tsara kosa ity tenisy ity ry papa e. Le izy mainty fotsiny fa le fotsifotsy izao ny tena tiako. Ka tsy nisy tsony moa teo amin'ilay mpivarotrako. Ianao nge efa nolazaiko hoe ndao hijery hafa aloha fa ianao tsy mety. Ka matahotra ako. Sao dia tsy hividy eo indray papa. Venitra. Hividy izay zavatra tianao nge no antony anaovantsika fotoana androany. Sady zanga moa mba manam-potoana iarahana amin'ny zanak'ohatr'izao raha tsy misy zavatra hovidiana na le mitondra anazy mandeha milomano reny ihany. Reny ary tsy ampiko. Ka papa anie tsy inona tsy mba mandalo any an-trano matetika e. Zany malahelo amin'ny papa e. Ndry mila hovako mihitsy ny foko rehefa maheno anazy midongodongo izay. Atao ahoana nefa moa e. Izao no tian'ny reniny. Papa? Maninona ozy ianao teo? Toa tsy valian'ny papa ho azy zava loza amin'ny papa mijery anao fotsiny e. Zange ho malahelo amin'ny papa e. Fantatro ve zany tsy fenitra. Zako nge mba malahelo anao e. Fa tsy maintsy mihena amin'izao aloha tsika. Zany ary andao amin'izay tsika ho any amin'ny fiara e. Sao dia ho hariva loatra aty ka hisy azy io indray ny endreninareo. Indray kosa ry papa. Dia mbola tsy nisy adiny telokory ve ry papa ny raha tsika taty an-tsena dia izay kosa ve dia mba ho ampy e. Fenitra. Efa midimy latsaka nge izao e. Tsy tiako sao dia ho be dia amin'izany eo indray ianao. Marina. Fa miaraka amin'iray niteraka kosa ve za dia ho be dia izay mihitsy ny le mba tsy azoko e. Ena re. Ary aza be dongodongo ohatran'io tsony. Andao aloha etsepitetsy. Wow, inana pizza ve? Merci papa. Izay mihitsy anie ilay tsy hafozako an'ity papako ity e. Zany dia tsy mba mahazo bisou kosa ve zany papa e. Mahazo ka. Ary ataoko be da be mihitsy. Raha mba fantatrao mantsy ry zanako ny faniriako mba satroko raha mba ohatran'izao foana no mitsena isakariva rehefa avy miasa. Indrisy fa lehibe ihany ianao ty. Mbola zao ihany ny fomba ionasika. Raha tsy nisaraka mantsy izay sy haingo ohatr'izao mba... Papa ataoko amin'ity indray aloha ny anahy ohatra mbola tsy nihinana an'ity mantsy. Eny ndretsy izay tianao hohaniny. Ary ataovy ny commande fataraiky eto tsika dia mba hampioray hoentina mody hohan'ny maman. Fa iza ary ny vehivavy hitako omaly iny.
raha ny fijeriko azy ohatry ny tonga dia rava tanteraka tamin'ny segondra voalohany nahitany anahy izy ka normalina moa zany ko bandy ohatr'izao ve ny manoloana azy sady mbola niaraka tamin'ny vamomamilay be tsy ratsy kosa indray mitorakinika tamin'le nilana azy mihitsy eny izy koa anye tsy ratsy marina fa hoe ohatry ny efa somary nahazo taona kely ny fijery azy fa hitako tena mbola mitana ary efa manambady sy niteraka zany izy raha ny fahazahoako azy satria hoe ampanatery ny zanany eo n'le blouson ka inona moa ny rarahiko an'izany rehefa mety amin'ny condition fotsiny de zay sady zanga moa anambady azy ka fiarahana manala azy fotsiny ny atao de vita tsy misy akifamatotra zany io sady za koa tsy anaiky an'izany mihitsy ako raha tsy mitapy ako de ahoana ary zany zao ny atao sa ve tena aleo ranga zay mihitsy tonga de andalovako any amin'le trano iny ary tonga de izy sy tiavana amin'ny faratampony mihitsy izy iny tsy anaiky andrafetra mbola tsisy voadingany zany raha mbola nandalo teo amin'ny masony ary aloha hiantso andradina indray aloha indramana fiara hafa asura fa efa misy hafa indray ao amin'le ry ao zay allo radina de izao ve ndriry fenitra vao miditry ny trano efa mifito ariva nge zao ka niaraka tamin'ny papa nge zary neny mbola niarany sakafo kely zay vao nateriny niarany sakafo tamin'ny atoandro de lanina tamin'ny fandandanana sy ny ditra ny tapany ariva vity zavatra ao anare izy de tratrarisy zay sady mba impirota fiaraka koa ary zay sy papa zary fenitra azy ivarotana sakabe loha rendringe zay ary fantatro daholo zay ketriketrika ao an-tsaindry ao ny andry vao mitsiry fa ny ay efa mamony tena marina nge zany ry neny inona ary nandengaiko amineny an'izany zao fantatry ndry tsara fa efa nisaraka izay sy ny ray indry ary tsy midikiditra amin'izay fitezako andry aty tsony izy za kory tsy miteny hoe tsy mahazo mifanerasera amin'ny tsony ndry fa ka zay nge vao teo ny nisaraka nanatrana tamin'ny tomobila teo izy mialatsiny ary fenitra raha sarotiny amarendry de tsy maintsy masika zazavavy nge ndry ary mbola amin'ny herintaona koa vao azo karapanondro raha sanatrika maninina any ndry de ahoana iza ny babony vokany zay any ka efa zany lazaiko aneny zany marinako sady maninona moa raha tsy matoky anany eny de tonga de atsony eny izy ataoko misy numéro-any any aza matahotra ndry fa zay mihitsy ny ataoko zao ka ary ilana fifampifezana kely mihitsy ty ora fivoahana sy fidirandry ny trano isan'andro ty aiza ve ka vao manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alahady de tsy hita trano mihitsy fotsy varavarana ohatry reny iny reny ka mianatra ako marenina eo mianatra koa ndry na ny sabotsy na ny alahady za zay de efa miteny ry fenitra mbola adidiko sy andraikitry ny mitaizandry ary raha tia tafitandry amin'izay tanjona iriko andry de tsy maintsy masika sy mienjana rehefa misy fitondratena tsy mendrika mazava ka fa mba tokony anaty kosa ngeny eny vao fantatro zany ary ndana miakatra any amin'ny efitrandry ihany fa iresaka amin'ny raindry zaza mandreraka allo manjaka allo izy indrindra manahoana ry aingo salama tsara ka ny fitezanan'ity zaza raha manan'ity zao mila fitsaboana fa tena marisarisa tsy hitako tsony zay anaovana azy marisarisa fa nga nisy ditra nataony sa misy olana any ampianarana izy tsy misy idiran'izany ry manjaka ny fomba mihezana azy mihitsy ny tiako resahana aminao ka raha tsy misy ditra nataony kosa ve de inona moa no tsinao amin'ny fitezana azy ka fa ty izy alainao maraina tsy mody raha tsy arivo ty ka ny ataona any ambadika any rehefa fotoana tsy fianarana tsy fantatro akory mba azonao an-tsaina moa ry manjaka fa tsy hita atao trano mihitsy nge ny zanakao manomboka alatsinainy ka hatramin'ny lahady ohatray ka ianao nge ny tokony anara-maso an'izany sa iandry an'iza indray ny azy iandro ray ao anatiny roa volana no mba ankatahako taminao
Ohatra ny androany zao ohatra dia niarany vidy zavatra izay ilainy izay mianaka dia niarany sakafo avy eo. Dia iny izy natery-kinody iny. Inona moa no mety ho fahatsoko amin'izany? Sady efa mba lehibe koa nge izy iny ry haingo e. Mila mahay mifandray tsara aminy fotsiny ianao. Ka izay fampiatana sy fanomezana lalana azy izay mihitsy no mampatitra an'le zaza e. Hitanao zany fa ny ataonao ihany no mahatonga an'izany. Zazavavy nge iny ry manjaka e. Ary mbola manao sain-jaza mihitsy indraindray. Efa lehibe iny ry haingo a. Koratsinona ko efa 17 taona ve dia tsy ahafantatra ny tokony ataony e. Ay kosa. Ka raha miditra ny trano eto izy milaza amiko fa bevoka dia inona no lazainao? Zavatra tsy hisy re zany e. Mahatoky an'iny zanako iny a. Izay mihitsy mahavoanareo lehilahy tony ka. Miseho tsy miraharaha dia avy eo kenda voadoa miarana oatra. Aza lefa lavitra ny sainy. Rehefa hitanao fa misy fitondran-tena tsy mety ataony dia teneno izy. Raha sanadrika tsy voateninao dia atsoy aho fa izany koa nge no ilaina anara iny e. Ka efa dokotera riana ny fahafatesana ninao raha zany e. Fa zao tiako apetraka mazava aminao aloha fa manomboka androany dia aleo tsy alainao aty mihitsy tsony izy. Sady hiatrika fanadinana mantsy izy dia aleo hifantoka tsara amin'izay. Aza mba atao an'izany kosa ry haingo a. Zanako nge iny e. Ary manana zo tsara mihitsy ahita azy sy araka aminy na dia indray mandeha isan-kerinandro fotsiny ary. Ka rehefa hitako fa ilainy zany dia omeko lalana ianao e. Za ihany no andamany fandaharam-potoana aloha manomboka izao. Eny ary raha zay ny hitanao fa metiko. Zanga moa afaka manoatra e. Ka izay mihitsy koa ny fahendreny e. Raha tia hita tovovavy tafavoaka sy tafita amin'ny fiainana ianao ka horeharehanao any ariana any dia tsy maintsy manaraka an'izay aloha. Ary ndeha hamonjy fandriana amin'izay koa aloha ka. Tena matsiaro reraka mihitsy koa za zany. Ny asa any am-piasany ty efa betsaka. Mbola miampy ny raha rasy fitenenana amin'ny feno tato an-trano koa. Efa milo tataka mihitsy ny vavako. Ndry. Ary misy mandondona nge zany e. De iza nefa? Sa manjaka ve? Nefa ho amin'izao amin'ny 6 oralina izao ve? Aleo no jereny e. Mino fa tsy natsindry tany izay dia tonga hitady fanazavana aty amiko indray. Za kosa aloha raha mbola hiresaka fitaizana amin'ny fenitra ihany dia miala tsiny e. Rehefa izay ny dia izay. Fa iza moa? Fetra ihany ry a. Manao ianao madamy haingo? Fetra? Fa misy inona no... Miala tsiny aloha madamy haingo raha mandondona ny varavaranao amin'izao alina be izao a. Marina fa hoe ho rehefa tokony atoriana izao nefa misy zavatra tsy nampandry ny saiko a dia naleoko ny nakaty aminao mihitsy. Zany ve? Fa misy inona ry fetra? Miala tsiny aloha raha tonga dia miantso anao amin'ny anaranao e. Tsy maninona mihitsy ka. Zany mihitsy ary angeny tena anarako e. Sady mahafinaritra loatra le fanononanao azy. Miala tsiny aloha fa be any ihany ahy. Tsy maninona ka. Oay, mandrosoa aloha e. Ianao ty dia eto atokonana fotsiny resahako. Aleo ety ihany fa tsy maninona ka. So apisy olona nanao amin'ny vady aman-janaka ao raha mandroso ao amin'izao alina be izao a. Ny tena marina saika haka an'ilay blouse ao ary madamy haingo a. Misy taratasy adiniko izay mantsy any anaty paosiny any nefa tena ilaiko rapitso maraina io taratasy io. Ay, tena marina izany. Ndrasy fa laiko vetivety ary e. Ka tsy mampaninona ny vadinao akory a. So mety hisy olana mantsy dia rapitso maraina vao mandalo. Ka tsy manambady re zary fetra. Ary aza asiana izany madamy izany tsony aloha e. Tsy aleo mba mifampiantso amin'ny anarana. Ohatran'le ny antsokanao hoe fetra dia za mba antsoinao hoe haingo fotsiny. Ahoana? Mety? Ay kosa. Tenao amin'ilay ilavako azy tsara mihitsy zany ko. Ka inona moa zany fa tsy ny afo hitanihana ny nandro sisa e. Ny fitany ty efa mihinana, menaka ny andasana azy efa vonona.
ary aleo ampiretina amin'izay raha fetra tsy isy manakana ntsony. Ary to variana be izany fetra sa misy tsy mety ao amin'ny endriko ao? Ka endrika tsara rafitra sy tsara tefy ohatr' izao ve dia mbola isiko hianina ihany rengo raha tsy hoe olona efa mila voatsiary nga. Mba mahita tenenina kory fetra ka mandro soa moa tsisy manaikitra nge ato ka tsy hoe izany malaina androsina ka mitsofoka ny tokantranonao fa raha sitraka ao rengo dia aleo aloha tsy hiditra androany hitanao ihany mantsy fa tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoakako so anahirana amin'ny mason'ny manodidina. Eny re mety isy famarinany ihany izany teninao zaniko. Ndraso ary alaiko ilay blouson mety hoe hozokon'ny ao aoriana angamba ny fivahiniananao manaraka izay mihitsy fa ny fankalalana sy ny fankafantarantsika nge azo tohizana androany ihany raha tianao dia manasanao mba hiara-hiala etaeta amiko. Ndraso aloha tena matotra ve ianao sa mbola tsy matotra ohatr'izao hatr'izay ny ainako rengo marina fa be any ihany saingy te hifampizara zavatra be tabe aminao te hafantatra anao bebe koa. Raha ny tena marina dia te ho namanao re ka zao dia zao mihitsy ve te handeha ho aiza nefa amin'izao andro efa alina be izao ka tsy mifidy fotoana sy toerana ny finamanana rengo rehefa samy vonona tsika dia hita ho azy eny foana izany rehetra izany. Fetra so dia mba tsy mety izany ka tsy hafahafa ve raha sehitra ny any ariana aloha izay hifankalalantsika tsara fotsiny atao ao an-tsaina sa ve ho lavinao ny invitationko ka zanako tsika nge tsy hoe hijanona any mandramaraina akory mety hoe afaka adiny ray ohatra dia efa ateriko hamonjy mifandrinao ianao sa tsy mety eny ndraso ary aloha vetivetaka n'le blouson dia ano akanjo mafany tsy maninona tsy misy tsiny akory ka etsy anaty fiara etsy amendry anao vetivety fotsiny misaotra rengo nanaiky ny fangatahako somary natao ohatra ihany hivaky an'izany taminao na dia efa fantatro aza fa misy fitiavan'izany ihany any anatinao any. Fa inona tokoa moa ny tokony natahoranao ka za nge tsy biby manaikitra fa na izany azy zanga nanapo hoe efa ny sarabady izany ianao nitao an-tsaiko hoe so azo vavy eto raha vao miteny an'izany tsy hita ty ivelany nge izany marina aloha ny ianao fa izay efa voalazako anao izay daholo ny momba tsy haiko izay ataonao na irosy ianao na hemotra iaingo mila ny fitiavanao mila ny tsikitsikinao isan'andro mba fantatrao moa fa tsy nahita toro mihitsy ange ny eritreritra n'io endrikao tsy misy mpanana io ary tsy napetrany fa zao tonga mandady lady aty aminao zao mihitsy aza dia mampimely ery fetra aiza koa ny dia hoe tsy misy mpanana ka marina izanyko zany rainjanako ao izany aloha dia tena very tanteraka aiza tsony izy ny hita ohatr'izao na mbola hitety an'ity tany ity ary eny fa zany hoe raha tsy nisaraka nareo tsy nahitanao fa tena tiana marina moa ianao izany tsy tia fotsiny ry haingo baby tanteraka mihitsy ary tsy hisaraka aminao tsony ny tanjona mba tiako tratrarina teny zanako izany ahoana ka zanaky ny olona tiako ve dia tsy ho tiako sady mino fa mba afaka meny banga tamin'izay tsy vitandrainy koa tena mahay mampiresaka mihitsy ke ianao izany ry fetra tena mifonao ve izany tsy mivavaka tsony miteny ry haingo fa mifoko mihitsy raha tsy mino ianao dia hoeto tinga ny tananao ao tsapao mifoko fa ho anao rery izany fitobony izany enonao reko ry fetra tena tianao ary haingo za koa tianao ry fetra
zao mihitsy le tsy tiako ka. Mba misy zavatra ilaina ray aman-dreny any ampianarana dia nenahy tsy afaka foana. Aiza moa tsy ho fisain'ny mpiara-mianatra mihitsy hoe sipa manantena. Dia ity zao fivoriana amin'ny sabotsy dia milaza fa tsy afaka indray neny. Lazaiko indray izy hoe atsoa papa dia tsy mety izy. Dia inona ihany indray izany e? Tena efa manomboka mankaleo ana mihitsy ka. Rahoviana ihany ary vao feno le herintaona andrasako mba hafeno taona anahy e. Zaho kosa aloha raha vao afaka baka eo dia tsy mila manambitamby an'izaniza izany intsony aho. Sady zaho efa ampy-taona amin'izany. Tsy maintsy ho any ampiasana amin'ny papa ihany aho ka. Tsy laitrako indray ny hampiakatra ny eny am-pianarana any raha sanatria tsy tonga mivory. Aleo rangafa izay natao a. Tsy laza aminy aho fa raha pitsy vao maraina dia vonjeko any ampiasana any papa. Apetrako amin'izay inspektera tratrako fotsiny ny afatra raha sanatria ka tratrako izy fa mivoaka lasa nanao mission indray. Raha aloha tia manandray komisaire ity e. Amin'ny fotoana ilana azy indrindra izy mitsita. Ny an'izany tsy vitany fa ny aferan'olona sy ny ankety amin'ny fangalarana azy von'olona totosany atsakany sy andavany. Fa miditra amin'ny firy ary moa zaho. Amsivy ka mety tsara. Ny ainga lolo fotsiny aho dia makany aloha izay vao mandeha mianatra. Fa maninona ry ny zanako iny tsy maintsy voatery manao an'izao e. Dia tsy maintsy mitady ahy izy fa ny reniny no tsy afaka foana. Raha azoko tsara izany dia tsy maharaka ny fanaraha-maso tokony hatao mihitsy nge izany haingo e. Efa indroana izy natsoina fa tsy nitranga tany ampianaran'ilay zaza mihitsy. Izany ve tsy fanaovana tsy rambo? Soa ary fa mba tsy dia nisy asa androany dia mba afaka nitsorika kely tatiako. Tena mampalahelo ahy mihitsy ilay zanako ka. Miferitraina foana ohatran'izao. Dia izao ve dia isy fianarana hiditra amin'ny loha? Ny baka nefa efa ho avy atsoatsy. Amin'izay tsy fahatsoina anie izao fa vokatry ny sitrapony hasaingona nanapa-kevitra nisaraka. Tena ilaina fiheverana izao ka. Sao ho tsiniko aminy rehefa ny aoriana any. Andraso fa hoentiko misakafo izy dia izay vao ateriko mody rehefa eo. Any afaka manontany tsara izay rehetra tsy ampy aminy. Ary mba elako io kala miresaka amin'ireo namandreo ka. Zany efa nona be fa lava be le fivoriana tao. Iny kosa ka efa tampoka. Dia raha tsy hariva zany tsy tonga. Zaho zao efa niantsony tany ampianaranao mihitsy hoe tamin'ny firy loatra izany fivoriana izany ny tapitra. Azafady rery neny fa... Zary mbola nitondra azy kely vetivety e. Nisy akanjo novidiako azy izay dia natahotra hoe sao dia tsy hatonina azy le izy dia izay no nitondrako azy. Sady mba nanararotra kely koa izay fa zara raha matafiarakako. Dia izany avelanao hitebiteby rery eto. Sa tsy rarahanao ny fiasako saina amin'io zanako io? Ka izay kosa ngery neny tsy hoe... Mangina ianao e. Tsy ianao kory ny antaniko. Ataoko fa efa nazava tsara ny fifanarahana nataontsika ary manjaka. Dia mbola inona ihany ny tondratondranao ny zanako mandehandeha any? Ka mba zanako nge io ry haingo e. Ary nalahelo fa mitotototo mihitsy izy any ampiasana fa ianao ny tsy hita ho sarangotiny. Fivoriana any ampianarana tsy hita ianao. Misy ilaina ray aman-dreny, ianao tsy afaka. Ka tsy maintsy miasa ary manjaka. Sa tadiavinao velomiko amin'inona io zazy io? Ny vola lefanao any mianaka isam-bolana kely zara raha mahavita tapa-bolana. Ary za mety hoe tsy makany mihitsy fa matetika ny tafaresaka amin'ireo mpampianatra ireo. Ka ilana fanaraha-maso izany e. Maninona raha mitsotra fotsiny ianao hoe tsy arakao na tsy vitanao dia ataoko le izy. Efa fantatro ny ao an-tsainao ry manjaka. Nefa mahazo manonofy ianao fa tsy meko anao izany io zanako io. Ary tsy azo alalana hitaizana io izany ianao raha mbola zako ny reniny. Ka rehefa tsy vitanao dia... Mampitandrina anao ary manjaka. Zanako io. Ary tsy maintsy ataoko izay ahasambatra an'io na hamoizako hatramin'ny haiko azy. Ary efa vita koa izay ny resaka e. Mahazo mandeha ianao fa mbola hiresaka amin'ny zanako aho. Dia ndria, ndany ndry manao dosy fa efa vita koa ny rano mafana ndry. Midina rehefa avy eo misakafo.
Veloma papa? Veloma fenitra. Mila mieritreritra tsy le larafitra fa ohatry nefa lasa lalina be laha zany a. Mitady ho tafalatsaka amikala iango. Tsapako ohatry miaraiki-pity aminy zany a. Nefa angitsy zany mihitsy no tondrako azy tany amin'ny voalohany. Resaka rivorivo sy fanalana azy fotsiny no mieritrretina fa tsy zao mihitsy. Sa zao mihitsy ve le hoe latsa-pitiavana? Ka zavatra mbola tsy niatra tamiko hatrizay koa moko. Tena mila mandinika afa ho taraiky eto a. Za indray mantsy tia ohatra mandovo vola sy mizarazara ny fananako aminy nefa tokony ho izy no tatahako sy ho tsifiko hatramin'ny farany. Ho baky rombotra eto lara zao no mitoy. Tsy maintsy atao nitetika rehetra mba hampikosaka ny madama fa mitantatra ho an'ny ray zafy lara izao. Ary aloha aloha hitady hetsika any amin'ny zalahany indray fa efa tena manify ny eto tanany zany. Fa nakay zany raha diny. Efa ela ihany no nandrasako teto zay fa mbola tsy telery. Sa ve misy fiovana tokoka amin'ny programa? Dia nanino le riny tsy niantso anara izany ka. Aleo nga andrasana ihany aloha. Efa nandalo fotoana teto ihany ko. Fa mba manja koa zany sipakely rehetra mivoaka ato zany a. Sady efa matotra kely daholo. Jery zao reto miaraka reto. Tonga dia tsy misy ratsy na ray ary. Ary vao mivoaka ny vavahady io zany ry zareo dia tonga dia manala tablie daholo. Mety kosako. Zao sady tsy fantatra hoe mpianatry ny lycée no tonga dia afaka mampidera ny bika manendrika tsara. Kay kosa ty ray mivoaka ty kosa tena anjely latsaka tany a. Ary maninona raha tonga dia arahako. Rehefa tsy tonga ihany le ry dia aleo manandrana mampiresaka ny tia manjakely ty rangaha. Rehefa tsy ho azo ny vola tsy aloha mba mahazo fitiavana ny tia mafatifaty kely ty. Iny fa manatona. Aleo tonga dia arotsaka aloha ny arato dia hita eo. Manaondry azafady fa saika antany zavatra kely akia. Salamo. Ahoana izay? Tsy izany hoa fa saika antany aho hoe afaka mba manoro lalana ve ianao fa vahiny eto aho mantsy ka tsy dia mahafantatra lalana loatra. Mba tsy azo kokoa ty bany ty izany. Olona ohatr' izao ve dia tsy ahita lalana ahoana na dia vahiny ary. Na ny paoziny ary nefa sady mekany tsara be manao kiraro lafo vidy be koa. Sady ohatran'ny bandy mba maraka ihany anie izany fijeriko azy izany. Aleo mailo ihany fa sao zavatra hafa ny tanjony tony. Misy toerana hoe ambany dizy ao any lazain'ilay olona fanao fotoana tamiko e. Zany efa ty tena tsy mahalala izay atsimo sy avaratra eto akory. Ka maninona raha nanontaniana azy ka? Ny tena marina tsy manana telefônina ry aho fa voavery dia tsy hitako izay atao a. Amiray ny fotoananay nefa zao efa amin'ny 12 atoandro. Esy, tonga dia fantatra be mihitsy ny ao an-tsain'ity bany ity izany. Mampiesona nefa tsy mahay mampiesona. Fa maninona nefa raha tonga dia mitsotra hoe te-ko tiana fotsiny dia izay e. Sa matahotra ny azony tsy zakany avy aty amiko. Mba misy jerena ohatr'izao ihany nefa aleo moa dia atoroko voana dia hita eo izay lazainy. Izany ve? Ka raha izany manaraka ny lalany fotsiny ange ianao e. Rehefa tonga tsy aloha atsy dia mivily miankavanana. Manaraka n'iny amin'izay dia tsy mivily intsony e. Raha sanatrika tsy hitanao dia manontany olona hafany. Ay, misaotra betsaka ary. Tena nanampy anahy ianaoko. Mandram-peona ianao mademoiselle.
Indry, ary tena lasany amin'ilay lalana ny teneniko tokoa ilay vendrany ity. Ary tena mety tsy mahita marina izy raha izany fa tsy mody fanina. Aleo enjehako dia asaiko miverina ka tsy mandry ny eritreritro. Dia tsy mahafantatra izay ataonao mihitsy ve ianao no manjaka raha tsy tongavana aty mihitsy. Efa herinandro zao ny andro ny antsinao fa fady anao zany. Ka tsy zany kosa ry Aingo. Mba misy zavatra nanahirana anakely fotsiny nge dia somary tara ny andro nandefasako vola tany aminao e. Fa ny fianarany zanakao sy ny fire sy ny sakafo rehetrarehetra io nge tsy afaka atao tary. Fantatrao tsara fa ny karamako tsy maraka an'izany rehetrarehetra zany. Ary aza mitabataba manoloana mampiasa rehereto aloha aketo ry Aingo. Manala baraka mihitsy. Jereny raha tsy ataondry zalafo mezana fotsiny e. Karaha tsy zany tsinona tsy atsapa teny ianao ka. Andao aloha tsy ambadika atsy fa tsy. Efa milaza aminao fa tsy teto nge ho aza fa nandehananao mission tany amin'ny province. Ka na tsy teto azy ianao dia tokony matsiaro foana ny zanakao e. Zany ve nataonao dia milaza amiko ianao fa vonina indray an'iny zazy mba eritrereto ihany e. Tsy te efa maly aminao fa aty e. Reny ny vola mety ilainareo amin'ity volany ity. Mino fa ampy reny. Ary mba hividanao zany famantaranandro zany izy fa tena ilainony zany a. Zany ihany no mampiantany le zaza. Zao rendrarendra zao dia tanterahana daholo. Zay fa lasa afa-tsy. Aingo andraso aloha e. Fa mbola misy inona ihany e. Saika hiteny aminao aho hoe aleo mba ho any amiko fenitra amin'ity farany herinandro ity e. Sady misy tournoi ataony ato ampiasany zay dia ary manjaka. Indray mandeha isam-bolana ihany izy mahazo makany aminao. Efa nifanarahantsika nge zany e. Aleo tsy hivadibadika amin'izay teny efa nomena fa zay ny hitako atsara ny fenitra. Veloma ianao. Tena malahelo an'le zanao ka zany ka. Izy koa moa ty efa roa herinandro zay tsy mba nandalitra ty ampiasana ntsony. Dia sanatria ve vao borosiny haingo taony sainy dia lasa nankahalana koa le zanako e. Mino fa tsy ho tonga amin'izany kosa ny reniny ka. Eny e. Efa fantatra ihany aloha ny toetra ny haingo e. Aleo aloha dia voaka kely analamo aminy vao mody ka. Sady vao amin'ny efatra sasany koa zao ko. Indry fa tsy fenitra ve ry hitako miaraka amin'ny bandy ry zany. Tena izy iny ka. Ary fangay efa nirava sady. Ary tena efa manao sipa zany ty zanako ty raha izany a. Reny fa lasa nitsofokasy amin'ity trano itsy. Ary ao zany mibandy iny no mipetraka. Dia efa hoetin'le ry aty an-tranony mihitsy zany. Eny e, tsy mampaninona aloha izy miaraka amin'iny tovolahy iny fa na izany aza tokony ho resahana azy ihany koa ny lalana tokony alehany a. Andraikitro mantsy zany. Aleo hitady fotoana dia hiresaka aminy. Ay ve tsy nisy dikany akory ny tenanaika e. Za mba nihevitra tamin'ny voalohany hoe le sipa-kely mampifilafila sy le sarotra hodina be ireny. Ay tsy ampy adiny ray akory nefa dia efa nanaiko tsenaiko rehefa mirava rariva. Zany tokoa ny sipa-kely amin'izao a. Vao nampideraiko ny fitafiako sy ny vola taty aposiko dia tonga dia rava. Ny ampy an'le radina nandalo tampoka nitondra fiara koa moa vao mainka tsy naharay lamba. Dia nihevitra zao kala fa tena rahalahako maro ny radina. Dia hoe anay koa iny fiara milay be iny. Ary aloha tonga dia miody velominy ty fa efa iny mivoaka iny ny anao vavy. Bonjour ela. Efa ela be ngay lahy ny andro teto. Bonjour manjakeliko. Voateo ka.
andao miakarary fa tinga le fiaranareo tamin'iny fa ahoana tsy tia indringa ohatray fiara raitra be zao very fetra nanamako rehetra raha ohatry ny olatsaka daholo ny masy mijery atsika amin'izao ka mety ho fialonana koa ngeny azy fa le hoany zany aiza zao nitoerana tiandria ao le atsika mety amiko daholo ka izay hitondra lana dia arahako ndraso misy toerana tiako hitondrananao efa ely izay ary andao fa antsika afaka milamina tsara tsy misy mpanelingelina ahoana nalaso zao andao sady efa tsy andrika ery ny ahitan'izany mahafinaritra aloha ny toetra n'ity fetry ity bany be surprise be izany ohatra misy fifaliana izany foana ny fiainako hatramin'izay nahitako sy nifandraisako taminy tsy afaka ho feno izany ny banga rehetra tamin'ny tontolo androko eny za le tsy ampy ny fitiavan'ny papako ngamba dia aty aminy amin'ny mahita an'izay ilaiko ka mba aiza ao an-trano koa moa ny ahitanana izany raha tsy gidragidra dia menomenona raha vao miditry ny trano ianao zarako aza nahita azy fambanakaiza ary fetra tsy dia nandalo sy ny antsoantso atsony sahirana amin'ny asany ve izy koa aloha milaza fa tsy dia eto Antananarivo matetika mety tavelany amin'ny faritra angamba nefa mba tiako ery zao raha mba mifanao fotoana kely indray izay dia miaraka lasa tsy foko ny tambitambiny sy ny teny maminy aby izay nidirany tamin'ny fiainako izay ary maninona moa raha tsoko izy inona ny olana tsy teo ihany ve izay hanamboarana ny programa allo izy eo azafady za ihany lesy fetra iaingo ay ve salama tsara ianao salama tsara fa misaotra ka fetra fa aiza ianao za saika hoe mba hiaona kely aminao raha mety eny rehefa misy fotoana malalaka moa zany fa ahoana misy inona tsy misy inona ka mba te iondakondana eo amin'le tratranao sy te hamihana ny sandronao fotsiny ka za io zao mbola tsy any Antananarivo fa mbola tena taraka aty Toliara aty dia zany ve za nefa tena malahelo be an'la zany aleo fa vitaiko ny asa aty dia miantso anao ihany ahy ena re miandro ny antsonao a zany zay mihitsy sady ato ampiasana koa dia tsy dia azo antsona matetikako zay fa mandra-peona fa izy izany ry fetra olona manambola amiko izay dia takiny foana nitrosany aty nefa za efa milaza fa mbola tsy fotoanan'izany zao izany mihitsy any ny mahasositra amin'ilay olona sasany indraindray fa aleo hoany izany aleo ny fahafinaretantsika aloha ny tohizana taiza moa tsika teo ry malalako izay mihitsy any eo ala tsy hafozako anao ty fa inona ary tia mahazo ny haingo tsy mahandro mihitsy fa efa tsy raisina mbola miantso ihany sa misy ilany ana maika inona koa fa raha tsy resaka vola zao zany dia resaka fenitra indray maka aleo ka aleo ivoaka dia raisina fa tena miinsiste be izy zany eno mimenomenondrana valona indray zany allo manjaka ka ho iza indray ary manjaka tonga dia tsory fa aza vilivily ny resaka resaka inona ary aza tezitra be aloha fa za raha tsy mahafantatra an'izay lazainao akory dia mbola mody fanina ihany ianao fa ianao ve lasa adaly resaka tsisy haiko nitreritreromanao anahy zao fotsiny ampy izay fitazomanao amin'ny fenitrano izay fa asevo mody izy rehefa avy eo
Mbola be dehibe ny zavatra tokony ataonay mianaka. Tsy azoko. Ka nahazonao na tsy azonao rangahy dia alefa somody fotsiny izy fa mankitadiny akanjony amin'ny mariage amin'ny sabotsy zay tsy efa mba ampy ve zay 2 andro zay Andraso aloha ry haingo ifenitra angika tsy aty amiko zany ary tsy nahita mifenitra tsony hatramin'izy nateriko tany aminao farany. Aza mba miany kely ry manjaka satria ve zany tsy azonao tamin'ny malefaka ny fitezana azy dia alainao akeriny ohatr'izany ny zanako. Haingo tena marina nge zany tsy nahita ny salovatava mifenitra mihitsy mandrak'izao tsy miany any aminao mihitsy fa tena marina ve zany dia aiza zany ny zanako ka fa tsy ianao ve ny tokony ho anontaniako an'izany manjaka efa 2 andro nge izy zay nitsonody Andriamanitro dia lasaiza ny zanako. Andraso aloha aza mikoropaka ianao fa sao dia zao dia andeha ho any. Fa oviana zany izy nonody farany tato trano. Tamin'ny talata maraina izy niala teo andeha hianatra dia tsy nody izy omaly sy fakomaly. Fa nisy olana angana adiady taminareo mianaka ka. Tsy nisy an'izany ry manjaka. Lamina tsara izay tato. Ary azo lozanao manao anketi-pianay io indray fa tsy izay tokony hanaovana ny fampilazana sy fitadiavana ny atao. Ka ilaina ny fitadiavana azy zany ry haingo zao ianao tonga dia makanesa any am-pianarany sy any amin'izay mety ho namany any fa zany dia hijery zavatra kely zay aloha. Vera ry manjaka nakaiza ny fampitokako. Tsy mahavaolana ny ranomaso ry haingo fa mandeha any ianao hainganao rehefa avy eo miantso anao. Tena mino fa tsy nody zany fenitra fa mijanona any an'ilay banditako iny. Ary dia tsy nahamelan'le ry mihitsy zany raha tsy nitazonoma tany le zanako. Iza mihitsy koa raha mahalala raha nalain'le ry akeriny mihitsy fenitra. Ary aleo mailo ihany fa tsy fantatra dia zavatra mety hitrangato tia moa zany le lalana itsofohany zareo iny. Dia avy eo nitsofoka teto amin'ity vavahady ity no nahitako an zareo farany. Ary aloha hivonina ny fiarovan-tena ihany aloha. Tsy hisarizeko fotsiny ity basy ity fa hoentiko amin'izao. Ary tsy midy nge ty izany. Ka inona moa fa tsy tonga dia miditra fotsiny ko. Ohatra ny misy olona ny ambony an'izany. Mailo ihany ianao ry manjaka fa sao dia efa zavatra avo lentsy ity. Fetra avela ao dia amin'izay ka sao dia mitaintaina ngena ny an-trano Andriko fangatso hoe iara-iaina amiko mandrakizay indray zange ka vonona nampiadana andry fantatro tsara fitiavanao anary Fetra fa matahotra so Fentra inona ary tia kanosa be ity zange tsy dia maninona fa papa no aza mihetsika tsony alahy dia misora moramora eo akaikino izanako io. Papa fa tsy mila anao miteny ary Fenitra mikisany ianao ary lahy ataovy eo an-damosina ny tanany lahy dia aza mamaly tsony fa manara amin'izay tondrako an'lahy fotsiny. Papa aza tao an'izao izy fa tsy nisy ratsy natao nge mangina ianao ny fangalana olona ankery ny tsy ratsy. Papa mahain'olo zahay tsy mila mahaino anao ary Fenitra tonga dia mody ianao sao dia zao andoro tovolahy any ambiraotsika amresaka. Fa izy zany lehilahy zany ry Fenitra? Anizy ihany ry neny lehilahy tsotra sady aza mba mana tsaratsara azy eo ndry olona efa fantatra fa nakakeriny andrive dia mbola arovana ihany. Ko raha mba nanaovan'izany olona izany ny filandratsiny tany moa zany ianao dia ahoana ka?
Tsy nanao an'izany izy rineny ary raha nisy izany dia tamin'ny foko mihitsy fa tsy antery. Fa kaly ve tsy sainy fa efa materitreritra koa. Ka tsy mba hanana fahafa-po sy fahafahana mihitsy izany za. Vao 17 taona ngendry olona vao ray ranonorana io ary aza mitady an'izany raha tsy izany manome ary lasa miakatra any ambony any dia tsy laiko mivoaka etsony. Azo ka efa nanahoana zay le zanako ao ao ambony ao tsy navelako nivoaka dia mifokofoko ny tomany ao sady tsy mety hisakafo. Fa mbola ny bedesina indray zany izy. Fa zaza maditra ve zany dia mbola avela noho ny sitrapony any sady izy mihitsy ange mbola miaro an'izany lehilahy niaraka tamin'izany. Ry aingo tsy izany ange ny tokony atao azy fa maninona raha resahana moramora fotsiny izy. Zany foana mihitsy ny mampaditra n'io zaza io, zany fampetanao azy zany. Ianao ty tena vehivavy tsy mieritreritra mihitsy ka. Melahy ianao iresahako amin'ny zanako. Fenitra papa ty afaka mba voainao ve za fa iresaka kely tsika fa ahoana raha nyto tsy miteny mihitsy sa tsy misy mamaly sa matory ve. Fenitra voay moa tsy vaolana nge zao ohatrany tsy matoko lolo zao so de mba sanatrika ainganika tsy tonga ao an-tsain'le zanako zany. Fenitra tokony efa mba eniny zany tabatabako zany na matory ary izy aleo raha nga tonga de hopotsohana any ty varavarany ty zay ary to tsy eo am-pandriana fanakaiza Andriamanitro itsy mitsirara be itsy amin'ny tany itsy kay fa inona re no nitranga tato ary misy fanafody be da be nge reto akaikiny reto tena nananao foana tato le zanako marina. Yaingo miakara aingany ianao fa loso ty ka efa nanahoana ry zay efa tsy de maninona. Efa tsy de maninona ary papa, lohako fotsiny tena mbola marary be. Ka meza mitady torimaso kely aloha vokatry le fanafody be da be voately indringa izany ary maninona no manao an'ireny nefa indri maninona tsy miresaka amin'ny papa fotsiny. Ka reny ary nanaova amin'ny papa anaziko, inona tsony moa no tokony horesahako amin'ny papa eo. Tiako loatra nge izy iny ry papa Fantatro zany ry Fenitra fa mba afaka tantaraindriana avy ny fiarahanareo aloha Tsy misy ilana izany tsony zao ry papa. Izy azy efa nikatrainareoko sady nga koa moa avelanareo tsony izy raha tsy any am-ponja taona ny maro nanao ratsy nge izy ianao ry papa aza resahana amiko tsony zany aleoko matoy izay tsy hainy eo anilany. Ny fitiavana nomeny anahy tsy misy mahasolo mihitsy ry papa. Fenitra aza miteny an'izany tsy fantatrao tsara akory nge hoe izy ny tovolahy iny Oka zao ry papa, raha mbola tena tia anahy ianao ka mbola raisinao zanako ao ihany de avoa izy de avelao zay hiaraka. Mbola veriko aminao ihany fa tiako ane iny ka iny tovolahy iny nge ry Fenitra. Aleo ianao mivoaka fa tena marary be ny lohako. Eny ary za kosa aloha tsy anaka an'izany ry manjaka na dia mbola tsy hitako ary zany tovolahy zany dia efa mampitandrina anao zay fa ataoko malala ny anarako mihitsy ny zanako mba ianarana atao an'izany ho hitany kely tsara.
ka ny fangatahan'ny fenitra zany ahoana ka sa avelanao amin'izao fotsiny dia mbola merina nyfanao indray izy tsy mirarahana zany ahe aleo tonga tao amin'ny birao eto zany fa ataoko matadidy an'izany haingo zany mihitsy mandra-pahafatiny ary tsy amelako raha tsy mihinana 5 taona ny tamin'ny morany farafahakeliny oui efa tonga ao ilay olona komisera ay ka tonga dia ampidiro aty are fa ie io io le tovolahy ho ataonao malaly ny anaranao ry haingo fa nga de tena zay mihitsy ka ary tsy vita an'izay nanodikodina ny zanako vavy fa mbola nahavita nangalatra anao zay vadiko mbola tsy vita divorce tamiko manjaka fa nga fantatrao koa zany iango komisera nge ny asako fantaro daholo zany ary tsy misy miafina tamiko tsony taorian'ny fanadiadina nataoko feza tena tsy vaniny ianao de vitanao ny nampifamototra anay mianaka mbola tsy nahita olo ohatrinao aka marina ka nga vita an'izany any ry haingo mbola voaroaroy tamin'ny vonin'olona sy famakina trano ary fangalarana koa ty olona malalanao ty aka ahoana atao tsy mateny ianao ka inona tsoa moa no olazaiko eo hoento any io ro manjaka fa matiko io raha mbola mijanona eo alohako eo roa volana tao arin'izay tantara rehetra ny trango zay dia nanapa-kevitra fa nolay sombiny haiko dia naleko ny janona tsy niasa tsony efa neken'ny talianay raha teo koa moa ny fangatahako ny fisotrondrono milohan'ny fotoana nolay sombiny haiko dia nanapa-kevitra koa fa ho avokako any am-pontsy fetra rehefa avy mavita ny saziny afaka 5 taona eny fa na dia 12 taona hatramomaizina ary no navoaka ny fitsarana higadrany nolay sombiny ana ihany koa dia niova asa tanteraka mihitsy haingo tsy miasa izy rehefa farany herinandro fa mikarakara ny tokantranonay mety ho gaga ianao hoe niverina mivady zany zay sy haingo eny ny valiny satria nolay sombiny haiko dia naleko nampandeferina ny zavatra rehetra tsy misy asolony zanako mantsy vavy tokako iny ary inyreriny aho nareo teo no ilay sombiny aina tantara indran'izeo nosoratany Azarandriamanalomanany ireo anome aina ny tantara Romy Armanina sy Laingondria niaraka tamin'ny Azarandri Famintsoa ary tolotra Andrianarsan nandray feo Priskarakotormanana nanatotosy Iazarandri Radio 2.